dia fanimiarabana rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity mazava ho azy eny tompoko tapaka ny volo raha ohatra ka tena tsoriko dia tena tsy salama mihitsy ny voloko le hitanareo reny tena be dia be mivakivaky amin'ilay volo dia tsy maintsy mitapahana le izy dia izay ny antony fa androany dia ampianatra nareo ny ity smokia ity zany hoe ahoana tsara no azonao mamoaka ny smokia izao tsy lasa midina be aty akory ny eyeshadow ny manjamaso na lasa mivoaka be aty fa normal tsara ohatr'izao tiako mariana fa adiniko naplazanareo fa mila mampiasa makeup primer zany nareo tam'ty tsy nampiasa fa adiniko le izy fa fond de teint fotsiny nataoko tamin'ny maso dia azonareo atao tsara zany zay hoe fond de teint atao amin'ny ody maso sy ambany maso dia asiana poudre dia ataony manja maso dia mety fa azonareo atao ihany koa mampiasa concealer efa nampianariko anareo ihany koa zay azo ataony mampiasa concealer ho base ny manja maso na fototry ny manjamaso zany dia concealer dia poudre dia manjamaso mazava ho azy azonareo atao ihany koa mampiasa n'ity anankiray ity avy amin'ny Urban Decay ity ilay eye primer potion ity ilay original ity ny tena tiako indrindra satria tena mivoaka tsara mihitsy ny ilay manjamaso rehefa mampiasa an'ity za hitako mihitsy fahasamihafany ny fivoakan'ilay loko zany indrindrindrindra rehefa mampiasa eye primer na io Urban Decay eye primer potion io no ampiasaiko dia hitako mihitsy hoe samihafa ilay fivoakany raha izay azoko lazana anazy fa zay ny androany zareo raha ohatra ka lininareo dia ndao avy hatrany ary ok efa vita maso ilany somary mampatahotra fa izao no ianarantsika androany voalohany indrindra aloha mila scotch satria mila marina tsara le amin'ny sisiny alaina ny scotch atao ambadika ny tanana izay vao atao amin'ny tarehy iny ihany manala an'ilay marary rehefa feo rehefa asorina feo le izy dia atao manaraka an'ity ambany maso ity zany le izy miakatra manao ohatr'izao ok rehefa vita zay dia ity palette ity no ampiasantsika avy amin'ny Victoria's Secret ampiasan'ity loko ity ataoko ambany volomaso vita zay dia ampiasan'ity loko ity indray ataoko lokony transition aloha dia brosy somary malefaka no ampiasaina iny zany anafangaroko an'ilay loko teo ihany koa somary shimmer daholo somary mangirana daholo ny loko rehetra amin'ity palette ity afa-tsy ity raha ity ihany fa tsy manina fa ataontsika zay apety azy ok dia alaitsika amin'izay ity loko ity amin'ny lavaky ny maso iray manontolo zany hoe ilay creux zany atao hatraty ka hatraty za tino ny manafangaro foana hatraty amin'ilay scotch ity zany ilay izy dia hiditra amin'ny loko manaraka tsika ampiasaiko indray ity gris ity mata ity dia ataoko amin'ny ody maso iray manontolo dia brosy plat ohatr'izao no ilaina dia atositosika ilay loko fa tsy stomina dia mariana hatrany isaky ny manao makeup smoky atao ampitomboana tsikelikely foana ilay loko fa tsy atao be dia be indray-pandeha ity gris ity zany atao bazen'ilay maintimainty atao eo amboniny avy eo dia asorina foana ny excès sahala amin'izao dia manomboka soritana amin'izay ny ety ambony ety hoe atraiza ilay loko maintimainty sy gris no hiakatra amin'iny zany tsy maninana stomina kely ilay izy fa atao tsikelikely ok vita izay ny gris dia hiditra maintimainty amin'izay tsika ity
charodio avy amin'ny Sephora ity no ampiasaiko dia mazava ho azy ilay maintimainty no ampiasaiko dia ohatran'ilay teo ampitomboana tsikelikely ilay loko. Ilay brosy fisaka teo ihany ampiasaiko fa ny ao ambadika indray fa tsy ilay teo amin'ilay misy an'ilay gris akory. Ok, zay efa vita ny maintimainty dia afangarontsika fotsiny ilay izy ilay brosy teo ihany, ilay brosy nanasiana an'ilay lokony creux teo ihany no andeha anafangarokan'ilay sisiny. Hitanareo amin'izao mijery midina koa eto amin'ity fitaratra ity mba azahoako an'ilay creux. Ok, dia hiditra amin'ny ambany maso amin'izay tsika. Asolo amin'izay ilay scotch dia hitanareo iny somary mahitsy be loatra iny maka brosy sahala amin'izao somary matsoko loko dia alaina ilay loko teo tamin'ilay loko natao tao amin'ny creux. Raha ohatra izany nareo manana loko maty tamin'ity tena tsara be fa sandra tsy nanana izany tamin'ity dia somary ataontsika eto amin'ilay mahitsy be iny izany dia hoentina midina aty ambany dia tsy hidina aty anatiny be aty akory fa atreto fotsiny zay. Ok, vita zay dia alaina ilay maintimainty ity no ampiasaiko satria ny lohan'izy ity somary matsokotsoko fa raha manana brosy somary malefaka somary plat kokoa nareo dia izay no ampiasaina. Dia alay fotsiny izany ilay maintimainty teo ampanarahako ny volomasoko iray manontolo dia izaho tsy hidina izany ilay eto mazava ho azy. Wow, dia vita zay dia hiditra amin'ny eyeliner tsika. Ny eyeliner ampiasaiko androany dia ity extreme lasting avy amin'ny essence waterproof black love dia arahako fotsiny ny ambany masoko sy ny ambony masoko iray manontolo. Raha azonao atao izany mijery miakatra dia mijery miakatra no sady manisy an'ity ambany maso ity. Dia amin'ito indray tsy maninana hidinatra aty anatiny ilay izy. Dia ny ambony maso afaka mijery miakatra ihany koa ianao. Sahala amin'izay. Iny zany iny effet manisy an'ilay eyeliner ato anaty maso iny mba hananan'ilay effet somary fenofeno kokoa ny volomasonao. Ok, dia hiditra amin'ny base mascara tsika. Ity L'Oreal Voluminous Primer ity no ampiasaiko. Matetika ny olona tsy miandry an'ilay izy maina vao asiana mascara fa hitako hoe tsara kokoa ny anazy zany raha maina ilay izy vao asiako mascara dia izay zany no ataoko androany. Ok, andrasana anazy ho maina dia asehoko anareo mascara ho ampiasaiko Lash Blast Fusion water resistant avy amin'ny CoverGirl zany izy mazava ho azy. Ok, vita izay maso dia heverina amin'ny tarehy indray tsika. Dia ho fafako aloha zany izay rehetra tafidina tamin'ny tarehako tsy dia betsaka aloha Ok, dia hiditra amin'ny concealer amin'izay tsika. Concealer ho ampiasaiko dia ilay concealer nasehoko anareo teo ihany ity avy amin'ny Maybelline Master Contour. Dia ampiasa brosy zany anasiako an'ilay concealer aloha. Ity brosy avy amin'ny Wish fa izay brosy anananao mety daholo. Tsy dia tsara loatra ity brosy ity. Ny bronzer koa tonga dia ataoko direct fotsiny. Afangaroko amin'ity brosy ity ilay izy brosy avy amin'ny Morphe ity fa rehefa brosy malefaka azo atao ambany maso mety daholo.
dia izaho tsy voakasika intsony ilay maquillage efa natao teo a. Efa akaborosy hafa anafangaroko an'ilay bronzer. Wow, I look so white, you guys. Okay, ampiasan'ity Morphe palette ity a. Ireto loko anankiroa reto a, ity sy ity. Ireto roa reto nafangaroko ao amin'ny bronzer. Sy fampiasako matetika ihany no ampiasaiko ilay ELF small tapered brush. Dia izay ambiny amin'ilay borosy no hoentiko midina. Dia zahantsika atao somary malefaka kokoa ilay concealer io a. Dia ity mavomavo ity no ampiasaiko. Atao somary matevina aloha izy amin'ny voalohany fa ho fafana ilay ambony avy eo a. Hitanareo amin'izao fa somary matevina be ilay poudre izay nampiasaiko. Tsy endrasana ela be akory, tsy manao bikini tsika fa tonga dia fafana ilay izy avy eo. Vita izay dia ampiasa blush tsika na pommette izany. Ny pommette ho ampiasaintsika androany dia ity avy amin'ny ELF ity a. Dia ity loko ity. Atositosiko ny anahy satria indraindray a betsaka loatra ilay lasa matanjaka loatra ilay blush dia tsy dia tsara mivoakany. Sady lasa ela be eo foana manafangaro an'ilay izy. Fa izao zany ilay izy a mety tsara. Pekariko kely makaty. Okay. Dia ny highlighter izay ho ampiasaintsika androany dia ilay highlighter tamin'ity palette Morphe ity ihany. Fa izay highlighter ananao mety daholo mazava ho azy. Ity BH Cosmetics brush ity no ampiasaiko. Eto ampovoan'ny masoko eto fotsiny sy eto amin'ny oroko. Mazava ho azy ity ambony ity. Dia ny ambony ampiakariko makaty fotsiny. Ity ambony ity. Dia ny amaranantsika anazy dia ampiasan'ity setting spray ity ihany koa. Ity koa vaovao, izany hoe mbola indrim-pandeha fotsiny ity nampiasaiko. Dia jerentsika izany fiasany androany. Ity Slick Oil Control Makeup Setting Spray avy amin'ny Urban Decay. Dia misy sarony anankiroa ilay izy. Tsika n'ilay setting spray maina ampiasa lip balm avy amin'ny L'Occitane izy ity. Efa tokony tamin'ny voalohan'ny video nanaovako anazy fa adiniko. Dia satria moa zany matetika isaky ny manao smoky eye rehefa smoky be ohatr'izao ny maso dia nodiny tsara atao amin'ny molotra matetika ho azy fa efa lamody efa tatoato efa heritaona angambizay no misy olona manao sady smoky ny maso no somary mavezatra ny molotra. Dia izay tianao zany mety daholo mazava ho azy. Dia ny lokomena ampiasaiko dia lokomena avy amin'ny Chanel Lolano anarany. Dia izay indray ny androany zareo inoko fa dia nanampy anareo ity fampianarana smoky eye ity. Dia isaorako be dia be nareo izay mijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay video izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza adino manome j'aime na pouce en l'air. Aza adino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto ny video manaraka.